mazava aloha izay no anarana nyteny andehan'ny licence sy master tao amin'ny université ASM nandritry ny lanonana fizarana taratasy fanamarinana izay notanterahana ny zoma 4 aprily 2024 lasa teo tao amin'ny maininina business center Ivato. Mariana fa misa 400 eo ireo mpianatra navita fianarana nivoaka nandritra ity lanonana ity. Andiany fa 12 amin'ny licence ary andiany fa 12 kosa ny master. Zay vanim-potoana lehibe sy manandanja tokoa eo amin'ny tantaran'ny université ASM zay amoahana amin'ny fomba ofisialy ireo mpianatra andiany mazava loha. Misy atotanisa vitsivitsy ho tenenina aminareo totalin'izy ireo dia 50 sy 300. Ny 100 amin'ireo dia nahazo master, ny 50 sy 200 dia mahazo licence. Ila jerevantsika tsara ny lesoka ahafahantsika mampandroso ny firenena. Fa tsy anjara ny fitondra fanjakana rery fa anjara ny olom-pirenena tsirairay avy ny mitondra an'izany fampandrosoana ny firenena izany. Saorako manokana ianao Andriamatoa Filoha Atrema William mpiaraka amin'ny fianakaviana Rakotoariny maromaro ihany zalahy reo fa rehefa mifanena amin'ny ray ianao dia ohatra mifanena amin'izy rehetrarehetra indraindray tsy fantatra tsy hoe iza ny Yary, iza ny Jocelyn, iza ny Arlala mitovitovy ihany zareo reo fa nefa dia miara mivondrona manatotosany andraikitra sy ny adidy eo amin'ny fanabeazana. Niavaka tokoa ity andian'ny mazava loha ity. Maro ireo fanomezana izay noraisina tamin'ireo mpanohana sy mpiara-miasa akaiky amin'ny université. Raha ho an'ny andian'ny master manokana dia nahazo bouteille gaz milanja 4 kilao avy amin'ny Vitogaz avy ireo mpianatra. Misy promotion spéciale ho an'ny fianakavian'ny ASM tsy ohatran'ny amin'ny mpianatra aloha fa misy fianamby be ho antsika dia izay ny mot de passe ASM. Nisy ihany koa ny fifandimbiasa mpandraisam-pitenenana teo amin'ireo tompona andraikitra maro samihafa eo anivon'ny université. Tsy diso anjara tamin'izany ihany koa nefa ny mpianatra fa nisy ireo soliteny izay nandray fitenenana sy nanatanteraka ny passation de fanion. Ho anareo zandry avy eo amin'ny licence tsy dia hiteny hoe lava loatra angambany fa hoe manarany dianay mavita soa amin'ny toyany dia hoe ozy tsika teo hoe mazava loha zany io mazava loha tsara mandroso tsara mierina ary dikan'izany mazava loha zany rehefa atao an'izay isika tsara joro ary izy koa olo tsara joro tsara ranony saina tsy very mandeha ary tsy very mitady ary izay nangatana amintsika rehetra. Dia izay zany no anolorako an'ity fanion ty ho anareo zandry solitenanareny zandry rehetra. Tout d'abord, félicitations à vous, chers aînés, de la promotion Mazavalo. Vous êtes une immense source d'inspiration et de motivation pour nous, vos cadets. Nous sommes fiers de votre réussite et de votre succès. Nous vous remercions de nous avoir transféré ce fanion, symbole des valeurs et des codes de notre université ASM. Taorian'ny lanonana ofisialy moa dia nisy ihany koa ny fiaraha-misakafo izay nataony sabotsy 5 aprily lasa teo tao amin'ny espace rose bypass natrian'ireo mpianatra sy ray aman-dreny ary ireo tompona andraikitra ho fanamariana ny famoahana izany andehan'ny mazava loha izany. Ny sekoly ASM anatin'ny vondrona mbola mitady an-trano hoe ahoana ny fomba hanatsarana ny fampianarana sy ny fikazana anatsarantsika ireo. Eto zany dia misaotanareo ray aman-dreny tonga manatsika fotoana afatikosinareo ny ASM. Misaotanareo mpianatra ihany koa izay nampiseho fahendrena. Misaotanareo tompona andraikitra tarena rehetrarehetra izay nandamina voahitatsika rehetrarehetra sy nandamina fianarana zanatsika ireo.